araky ny efa hitantsika tato anatin'ny andro vitsivitsy zay dia misy ny tantara mitoy alify eto amin'ny fahita lavitra mative zay arahinao isaky ny amin'ny anora sasany ariva safidy sanjara io no lohatenin'io tantara mitoy malagasy io manampy fanazavana momba izay ireo mpilalao dia hitantaratrema sy ito voalohany indrindra moa zany dia misy horonan-tsary novokariny Acticom production izay hitanareo isan'andro zany a latsinainy hatramin'ny azoma manomboka amin'ny enin'ora sasatra izy ny ariva raha ohatra sendratara vidiana moa anao dia mahita azy indray a ny maraina ny famerenana amin'ny dimy sasany koa manentana anareo zany a mba hijery ny horonan-tsary io satria tantara mitoy izy io ary mahatratra 700 episode setitra ny tantara zany a fa tsy mitovy amin'le teo aloha ary amin'ny ankapobeny zany a isy mikasika ny tanora ny ray aman-dreny a ny fiainana andavananandro a ny asa aman-draharaha sy sisa zany hoe amin'ny ankapobeny zany zay no azony ampahafantarina fa tsy ho disan-jaro nareo amin'ny fandraisana ny anatra sy ny traikefa rehetrarehetra na ny mpilalao rehetrarehetra ao anatin'ity horonan-tsary ty tsy voatenin'ny dadatema ny titre le tantara le lohateny de ohatrany hoe ginona le tantara mitoy le tantara mitoy zany hoe safidy sa anjara sa safidy zay le lohateny le tantara io zany de tantara tena fonony fiainana andavanandro sady misy fiainan'olona mahantra de misy fiainan'olona manan-karena misy fiainan'olona tonony ary tena fiainana amin'ny andavanandro tena iainantsika zany io ka manentana atsika zany mba hijery an'io film io mba sorosorena any amin'ny alena ianao mba tongava aloha amin'ny enina sasany mijery azy amin'ny dimy sasany maraina verina tokony efa ndeha tamin'ny 15 izy io fanao ny fandrindrana de tsy totosa fa amin'le 22 zany vao tena mandeha le izy ko manentana atsika zany zoky zandry havana ny havana rehetra mba tongava mijery an'io film io mba midia aloha fa zay sy dalatrema moa zany tena atao hoe mba rôle ao anatin'izy io ary atao amefafapo anareo zay